Tany Port-Berger hoe tany Borziny dia nisy tao alampaty miisa 120 tao anatin'ny harona plastika no hitan'ny olona telo mianaka naka hazo noely tao anatin'ny kristralany tsara mandroso gara. Heverina ho efa elaela ireo taolana ireo no teo fa tsy nisy nahita. Efa nalevon'ny fokon'olona moa izy reto raha ny fanazavana avy any antoerana. Izany moa ny zava-nisy tany Port-Berger hoe tany Borziny. Tompoko vavy izy tompoko lahy, abonné vetivety aloha ny chaîne atsika ary asio j'aime ny vidéo. Azadino ihany koa ny mametraka ny commentaire mialohan'ny herisoantsika amin'ny resaka izay ataontsika sy ny votoatin'ny resaka izay ataontsika. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy, abonné vetivety aloha ny chaîne atsika. Ny voalohany ho resantsika amin'ireo rehetra izay mandalo sy ny zava-mitranga moa dia resaka mpihaza maty voatsindrin'ny orsa. Mpihaza iray ny anjeran'ny orsa avy ambony hazo no maty tany Etazonia ny 13 Desambra lasa teo. Raha ny fanazavana dia orsa ny anjehiny reto mpihaza reto izy ty ka niakatra teny ambony hazo. Raha ny lalàna any antoerana mantsy dia tsy azo atao intsony ny mahaza biby efa mianika hazo saingy mbola hitifiriny ireto mpihaza reto ihany. Nianjera noho n'izany ilay orsa ka voatsindriny iray tamin'ireo mpihaza. Efa nihentina namonjy ny tobim-pahasalamana ihany kanefa namoyiny ainy foana ity mpihaza anankiray ity. Fa ny zava-nisy tany Toamasina ny andron'ny omaly kosa dia nirehitra ny Palmeraie de Melville. Nirehitra ny Palmeraie de Melville any Toamasina ny omaly. Mbola tsy fantatra mazava hatreto ny niavian'ny firehetana fa mbola miandry fanampim-baovao ny mikasika an'izay. Izany moa ny zava-nisy tany Toamasina, izany ny zava-nisy tany Tamatavy koa dia zariako foana aminareo rehetra. Hiditra kely aho Antananarivo renivohitra indray isika amin'ity manaraka izay ho lazaintsika ity. Iarantsika mahafantatra moa sy iarantsika mahay fa tamin'ny andron'ny omaly i Andry Nirina Rajoelina dia tonga teny amin'ny Jardin Ambojatovo. Ary efa toy ny reto hitantsika amin'ny sary ireto sahady ny filaharan'ny olona hijerijeriny Noely tetsy tamin'ny Jardin Ambojatovo ny andron'ny omaly. Marina fa misy sarany 500 ariary ny fidirana tao antoerana nefa tsy nahatana olona izany ary tsy nahatazona olona fa tena be dia be ny olona nandeha nijery an'izany. Miresaka mikasika an'izay Antananarivo renivohitra izay isika dia ho lazaintsika ihany koa ny mikasika an'ity zavatra izay navoakan'ny Meteo Madagasikara ity. Ahitana fiakarana kely ny tahan'ny fahalotoan'ny rivotra ao Antananarivo renivohitra amin'izao faran'ny herinandro izao. Avo roa hatramin'ny 3 heny ny fetrany OMS ny refy rehetra voaray. Mahereza ry kapitaly, mahereza ry Antananarivo satria tena mafy moa izany izay nahitana fiakarana ny tahan'ny fahalotoan'ny rivotra izany. Mbola hijanona ao Antananarivo hatrany isika amin'ity manaraka izay ho lazaintsika ity. Izy ty moa dia resaka voka mpifidianana kominalina Antananarivo renivohitra. Lany tamin'ny salanisa 3,720 isanjato ny kandida Harilala Ramanantsoa raha ny valim-pifidianana Vonjimaika navoakany seny voamiera maleo tena misahana ny fifidianana. Manaraka any Harilala Ramanantsoa dia amin'ny laharana faharoa ny kandida Tojo Ravalomanana amin'ny salanisa 630,420 isanjato. Mifanalavitra ihany ny vaty azon'ny kandida Tahina Razafinjoelina izay 1,770 isanjato sy Gasikara Fensoa izay nahazo 5,720 isanjato. Noharany Dadafara izay nahazo salanisa 1,750 isanjato kosa Indriana Razanamasy izay nahazo 8,720 isanjato ary Monja Rondefy moa dia nahazo 8,750 isanjato. Izany moa ny voka-pifidianana izay navoakany voamiera maleo tena misahana ny fifidianana Vonjimaika ao Antananarivo renivohitra. Raha vantany vo nivoaka moa ity voka-pifidianana Vonjimaika ity dia be dia be ireo olona nampiatsiahy ny teny izay nataon'ny kandida Tojo Ravalomanana satria anisan'ny naverimberiny matetika tamin'izany fotoana izany ny hoe holiona sahosaka dia iny zavatra iny no naverin'ny olona tao anatin'ny tambanjotra antserasera rehefa nivoaka ity voka-pifidianana Vonjimaika ity. Nilaza moa ireo olona nanao hoe
Eto anjaranay dia mandinika sy mamaly hoe holiona ve ianao sa ho saka, andrasanay ny fihetsika, andrasanay ny zavatra izay ataonao, ka eo no ahaizanay mamaly hoe liona ve ianao sa saka, hoy ireo olona izay naneho ny hevitra ny amin'ny tojo Ravalomanana ilay kandida nilatsaka ho fidiana ben'ny tanàna ao Antananarivo renivohitra. Ireo olona sasany raha teo moa dia nilaza ny hoe de sanatria ve ho sakay be tsy mipoaka itojo Ravalomanana, hoy izy ireo raha naneho ny hevitra. Rehefa voalaza sy voaresaka antsika moa ny mikasika aniny tojo Ravalomanana sy resaka iny vokatra fifidianana vonjamaika iny, dia resika hilaza kely ny mikasika an'ity mpanakanto ity. Ity mpanakanto ity moa dia anisan'ny mpanakanto izay tena nanana ny lazany tamin'izany fotoana izany ary mbola mitana laza amin'izao fotoana izao. Ity mpanakanto ity moa dia Jean Aimé ny anarany, izay nahafantarana azy tamin'izany fotoana izany moa dia hira mitondra ny lohateny hoe Par silence, nanambady amin'izay Jean Aimé ankehitriny. Arabaina dia mirary tokantrano sambatra ho anao izahay ato anatin'ity chaîne ity ry mpanakanto Jean Aimé. Rehefa hitan'olona niparitaka moa ity sarin'ny Jean Aimé izay hanambady ity dia be dia be ireo olona nametra-panontaniana ny hoe mbola ho tohizana ve ilay Par silence efa tapitra hatreo. Rehefa voalaza sy voaresaka antsika moa ny mikasika an'iny mpanakanto Jean Aimé iny, ndeha resika hijery kely ity tatitra izay nataony Institut National de la Statistique ity. Izy ity moa dia any Frantsa, tafiakatra 3.3 miliara d'euro ny trosampanjakana frantsay tao anatin'ny 3 volana fahatelony ity taona 2024 ity, izany hoe teo amin'ny volana Jolay ka hatramin'ny Septambra izany. Mazava tsara moa ny tatitra izay nataony Institut National de la Statistique, izany hoe 3.7 isanjato amin'ny harikarena FAOB raha mbola 2.7 isanjato amin'ny PIB izany tamin'ny faran'ny volana Jona raha ny tatitra izay nataony izany Institut National de la Statistique izany. Rehefa voalaza sy voaresaka ihany koa ny mikasika an'iny la Frantsa iny, hamaramparana antsika tanteraka ny filazana ny zava-misy ato anatin'ity video ity dia ity sary hitantsika ity. Izy ity moa dia ramatoa mahafinaritra foana, ramatoa izay mahatehotia foana ary feno fahendrena sy feno fankasitrahana izao tarehy hitantsika izao. Tsy ampahafantarina isika izy ity na dia tsy lazaina ny anarany fa Lalatina Rakotondrazafy Henriette, anisan'ny olona izay tia tanindrazana ka izany indrindra no mahatonga amin'ny teny hoe mahatehotia foana ity madama ity. Zay ihany koa no namarana ny video antsika ry tompoko vavy sy tompoko lahy, koa dia mankasitraka anareo rehetra navita nahainy video hatramin'ny farany ary mbola entanina foana ianareo ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka iato misesisesy tsy mijanona tsy anky iato. Zay fa tsy halavy ny resaka hametra veloma izahay, veloma vetivety fa tsy hoe akory veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy. Veloma tompoko lahy, veloma tompoko vavy.